Salama tompoko, aza varina fotsiny ihany amin'io fiainana izay mandalo vetivety eto ambonin'ny tany eto eo. Jaona voalohany toko 2:7 dia misy tenin'Andriamanitra milaza fa mandalo izy izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandraky izay. Mandalo izao tontolo izao sy ny filany raha ny zava-misy eto ambonin'ny tany eto tokoa dia tsy ho ritra izany mihitsy ny zavatra tsara hozy izy tsika, ny zavatra izay mahafatifaty atsika io. Raha ohatra ka hoe ividy iPhone 15 na 16 tsika androany efa mivoaka indray zao ny iPhone 17 raha ividy 17 tsika dia ivoaka ao aoriana indray ny 18 hiakatra ohatr'izay foana dia izany hoe ny eto ambonin'ny tany eto izany dia izava vaovao iseho sy tranga foana ary ilay filana ao anatintsika ao io tsy ho tanterakitsika mandra-pahoviana mihitsy izay zavatra takiny. Raha toka filana ho amin'ny tsara ilay izy tsy dia tena misy olana loatra akory fa matetika dia ny filana ho amin'ny ratsy no tena himaty-matesan'ny olona tahaka an'izay fa zavatra nisy hatramin'izay ihany tamin'ny fiainana ny Adamaseva tao amin'ny Sahedena mandrakitsika amin'ny resaka izao dia ilay filana ho amin'ny faratsiana izay mitarika antsika ho any amin'ny fahafatesana io matetika no tena himaty-matesantsika. Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra hozy ny ten'Andriamanitra eto no maharitra mandrakizay. Fa inona ary ny zava-miafina ny amin'ny hoe faharetana mandrakizay raha toka manao ny sitrapon'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra izay efa norenesintsika teto matetika dia eo no mampiavaka ny antsoina hoe olona matahotra an'Andriamanitra sy ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra. Samy miaina amin'ny fiainana eny daholo ihany ny olona, samy mandeha amin'ny andavanandro-piainana eny daholo ihany ny olona, fa saingy kosa ny olona izay matahotra an'Andriamanitra dia manana izay antsoina hoe fanantenana amin'ny fotoanandro anankiray rehefa tonga izay andro tsy maintsy ialany ety ambonin'ny tany ety. Fanantenana amin'inona moa io ilay antsoina hoe fiainana mandrakizay. Rehefa hiala tokoa mantsika ety ambonin'ny tany ety dia araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ihany fa tsy avy hatrany kory dia ho faty tahaka ny biby isika fa ilay fanahintsika izay maha-olombelona antsika io araka ny ambaran'ny Ntaolo Malagasy dia io ilay hiverina ho any amin'Andriamanitra. Rehefa hiverina ho any amin'Andriamanitra izy dia ho ataon'inona hoentiny hotsaraina. Rehefa hotsarainy fanahy io amin'ny fotoanandrony miankina amin'izay zavatra nataontsika tetỳ ambonin'ny tany ety ihany no ampiadana azy rahatrizay na ihany koa ahatonga azy hiaina amin'ilay tena fiainana feno fahoriana sy fijaliana. Ka izay isarihana ny saintsika amin'ity anio ity dia tsotra ihany marobe ny filana izay mety mahavoasarika antsika eto amin'ity tany fandalovana ity tadideo fa fandalovana fotsiny ihany tompoko izao tontolo izao. Raha tahino ozy izy ihany ten'Andriamanitra 70-80 taona raha toka mateza indrindra isika olombelona efa nomantsika nefa fezay ny amin'ny hoe fiainana ao aoriana ny fahafatesana izay. Raha toka tsy mbola niomana amin'izay tsika dia fantaro ary fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany tompoko no haharitra mandrakizay. Samiary ho tain'Andriamanitra veloma tompoko.